Iverina kely anatin'ny politika isika isy atoaty ny fiainana eo amin'ny filohan'ny andrim-panjakana efatra ny filohan'ny tetezamita ny prime ministre ny filohan'ny CST sy CT momba izay indrindra raha moa dia nilaza ny heviny docteur Joseph Randriamerso tokony avela hoy izy ny fitiavan-tena ka hibanjina ny fampandrosoana ny firenena ny mpanao politika. Fampitoniana eo amin'ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena ary tsy fitiavan-tena fa fahitsiana amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana no ahafahana mamoaka ny firenena amin'ny krizy hoy docteur Joseph Randriamerso ary mampirisika amin'ny fampitoniana maharitra sy matetika eo amin'ny filohan'ny andrim-panjakana eto amin'ny firenena ny tenany. Tokony efa natomboka ela be aloha satria samy tompona andraikitra ireo anatiny tetezamita ary tokony tohizana amin'ny foana ny fitantanana tetezamita concertation permanente ny tena izy fa tsy fananaovana lalàna isaky ny fampitoniana concertation permanente izay no ahafahasika mais zay mazava-dehibe ny fomba fijeriny FFKM ny fampihavana satria hiaingy amin'io ny ahafahany malagasy indrindra ireo tompona andraikitra fampidinika ary miresaka. Notsim-pianty mpanao politika tsy ihany koa fa tokony mandalo kion-dalana goavana amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ary heverin'ny docteur Joseph Randriamerso fa tokony izy ny fanaovana tombanezaka ary fijerenany zava-misy tao anatin'ny efa taona nisian'ny tetezamita mialohan'ny hananovana safidy amin'ny lalak'izorana. Hevitra roa lehibe no voiziny eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia anankiray mivohiny hoe atao ny fampihavana-pirenena mianaran'ny FFKM dia anankiray le mivohy andao ho any amin'ny fifidianana sika. Mba azahoana ny tsirairay indrindra ny tompona andraikitra manana fijery mazava amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena dia veriko fa tsara angamba miaingy amin'ny hoe ino moa ny zava-misy ary ny zavatra natao tao anatin'izay efa taona izay. Izany hoe ilaina ny manao bilan ny efa taona nanaovantsika tetezamita aty mba ijerenany hoe inona zava-bita, inona sy napety, inona sy nahafahasika ny ala amin'izao krizy izao. Raha sy manana fijery mazava ohatra an'izay sika dia ho sarosarotra ny hanao safidy hoe inona ny lalana fa fotoana sarotra ohatran'izao dia tokony bon sens no imprimé amin'izao vitisme ka raha sy vitasika ny mijery an'izay hoe inona ny zavatra mety hasoa ary lalana tokony voasika totosairana etsika. Araka izany dia apetraky ny ministra teo aloha docteur Joseph Randriamerso fa zava-dehibe ny hisiana fampitoniana eo amin'ny mpitondra ny tetezamita.